Rehefa velona ao am-ponao zany dia ho hitanao fa hiasa Andriamanitra. Dia za tena miteny aminareo tsy hoe olona tsy normal ianao raha manana zao sensation zao. Hoe zay zavatra nentina naitra anao teo amin'ny nofo taloha ka nampifaly ianao. Dia misy fotoana lasa mampaharikoriko anao sady tsy tianao na tonga ao an-tsainao fotsiny aza. Rehefa izay zavatra mitranga dia manomboka maka ny contrôle ny fisiny sy ny fahavelomany ao anatinao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Izay misy dia manomboka renao fa tsy avy aminao fa avy aminy. Petraka ho azy ny fanetredena. Petraka ho azy no fanomezam-boninahitra azy satria renao hoe tsy rôle ianao fa mitovy amin'ny olona rehetra ihany raha tsy teo izy nameno ny fisiny ho ao anatinao. Dia fotony anao fity Be fiantrana takanao Kristy Lay mandresy ny ratsy amin'ny fity Tsy manaotry-po tsy mitana hery Maniry fotony anao manaja ny hafa mity hatrany tony anao tsy mety voaratra feno ny teninao ty tsy misy fepetra tony anao Kristy fomay mity zao rehetra izao nareo favalo azy dia ity toanao sy tonzay fanaonao. Dao ny tsika isainy hoe enao hony ny teo mitoeran'i Jesosy. Fantatrao fa ny fahefanao anatinao tena afaka anao zavatra ngeza be mihitsy amonjenanao. Tsy ho azy anefa fa ny sainanao izy, ny saina izy. Hozy izy Pilato, raha zao ianao no anamarina ny tenanao dia ho avotsitra ianao. Ny opportunité efa nisy amin-tsorana satria vadin'ny Pilato no nivangian'Andriamanitra fa tsy manatsiny Jesosy. Fa rehefa nahita rodolo fa kely izy dia soraty eo koa ny anaranao. Dia nangina izy, maso mipitrapitra, hiaritra fampahoriana, hiaritra azy fijaliana. Fantany hoe atraizany lehibe mifangifiriana, tsy maintsy aretany. Mba tonga olona mpanota anankiray na ireo rery azy. Andova fiainana mandrakizay miaraka aminy. Nanindry teny izy dia nangina. Dia nitoloko izy ary niondrika. Tsy nahita teny tahaka ny zanak'ondry hoeto novonoana Jesosy tompoko. Pitrapitra tsy nanakambara satria mavesatra tao am-pony ny hamonjy ahy sy hamonjy anao. Mba fantatrao ve? Tsisy nizanizy eto ambonin'ny tany milaza fa manam-pitiavana anao ka afaka hisolo ny faharatsianao eo amin'ny toerany condamnation izay tokony anta aminao. Fa noho ny fitiavany rehefa nahita izy fa very ianao nidiny izy fa tsy nitoetra teo amin'ny seza fiandrianany. Nanakaka ny endriko ny ota izy manananao antoka fiainana mandrakizay miaraka aminy. Raha misy ny tianao indrindra dia Jesosy. Raha misy ny mihevitra anao indrindra dia Jesosy. Raha misy ny aritra ho anao dia Jesosy. Ary raha misy ny ray nisolo anao, malala anao, mahita ny nataonao rehetra fa mbola mana-tena anao mandrakandro
hainao dia Jesosy izy no laza zanako raha mbola isa mivelona ianao dia mbola misy antenaina na mety ny olona raha mety maneso ianao ve iova ianao ve tsy iova dia ohatro vavaka mivavaka ihany fa tsy hitakory zay eo fa Jesosy tsotra zany ho tsy Jesosy zanako meko tombonandro indray ianao raha pitso fa za mbola mana tenanao meko 2 minitra ianao hivavaka isan-tsainanao zany fitiavana zany alohan'ny fandraisana androany miresamim-panao anao mba tsy sainy hoe manatrika ianao izy miaraka amin'izany fitiavana ngezabe zany toy ny teny hoe zanako ny rehetra ilaiko aminao dia ny fona misokatra amaly ny antsoko sy ny fitiavako anao aza mijery olombelona mihoatra lavitra noho izay andrasanao ny amin'izay tadiavinao tsy hitanao ny azoko omenanao ny mpanao anao any ny vadinao izy no misaina anao ilay ho akariny eo akaikiny mandrakizay amin'ny fitiavana mandrakizay tiako fantatra fa fitiavana mandrakizay nitiavako anao zany nampaharetako ny famindram-poko anao na teo aza ny fahadalanao tsy nanisy reny satria manantena fandray androany anapa-kevitra ianao tahaka ny androany tena hiverina amiko sy anao ny sitrapoko sotra Jesosy Jesosy tombo tamin'ny alina zay namadiana azy dia nandray ny mofo rehefa nisotra izy dia nivakiny dia izy hoe tia ny tenako zay vakina ho anareo so natao vovatsiarovana misora azy misora Jesosy taka zany koa ny ranom-boaloboka ho Jesosy tiany ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay zay nalatsako anareo ny famelana ny fahotanareo ka raha vinanao vinareo mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piavany misora azy ny fona manontolo misotra Jesosy misotra Jesosy misotra ny amin'ny asarobidiny ranao ny amin'ny sarobidi ny fanoloran-tenanao ny fanoloran-tenanao sy fanoloran-tena sarobidy indrindra ho anay tsirairay avy Jesosy mameno anay momba anay mitantana anay eo amin'ny fiainanay ta izay raha tsy teo amin'ny fiarovanao Jesosy fa zay ny toy izao dia noho ny famindraponao inirana iny ny aretanao ilay azo fijaliny zay mafitaminao fa ianao irery ianao no navitiza ndao tsika tia tanina maveo any tompo sy andray ny filazana aza mbola misy miala fa oriny fanatra sy ny filazana dia mbola hiara hivavaka sika hivavaka manokana amin'izay matery ao am-popetraka Andriamanitra ho antsika tsirairay avy samy hotahiny tompo daholo misaotra tompoko Alleluia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka fanatitra araka nambara teo dia mitady fo Andriamanitra tsy mitady vola izy fa mitady fo dia ndao ataontsika azo antoka fa le fotsika mihitsy tsy le fo amin'ny mahafonofo azy fa le fo le toe-po ankasitrahan'Andriamanitra dia miarabantsika tsirairay avy ihany koa zay izao vao manatrika izao fotoana izao misy vitsivitsitsika dia miarabanao zay amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa mitandrotsika dia tokana ihany ifampitantantsika manana an'ilay toetra ankasitrahan'Andriamanitra miara-miakatra rehefa tonga ny fotoana ny ankoatran'izay eto anivon'ny asa fanompoana dia misy ny sekoly raha narenareo tamin'ny voalohany teo nisy vavolombelona teo
dia nresan'ilay vavolombelona tamin'ny voalohany izy izy a mbola tsy teto amin'ny fanjakana. Iny moa teny diso tsy mba kabary a fa tsy maninona fa mino fa voaraintsika ny zavatra tiana ambara. Fa rehefa mbola tsy teto izy dia nihaino radio izy. Tsika misy radio ao amintsika mihitsy moa zany ny HVKL, radio HVKL mission FM 90.8. Dia izay ny reny misy an'iny radio iny eto Antananarivo any Tsirony Mandidy any Mahajanga any Antsirabe 90.8 daholo. Dia izay ny reny dia nahatonga saina azy. Ary rehefa tonga saina izy dia namonjy sekoly. Eto amintsika eto dia misy sekoly maimaim-poana isan-kerinandro manomboka alatsinainy ka hatramin'ny alarobia. Toerana misy an'izany sekoly zany dia Super U Analakely eo amin'ny 2e étage. Dia latsinainy manokana natokana sekoly mpamahana olana, ny talata natokana sekoly mpanasitrana ary ny alarobia sekoly tokantrano sy fanambiana toetra. Manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ora sasany. Dia namonjy an'izay fotoan'izay io rahalahy io dia niova ny fiainany. Afaka ny addiction, afaka izay zavatra rehetra mety mangeja, mety tahaka izany koa ianao. Dia izao izay efa nataony tamin'iny rahalahy iny afaka ataony amintsika tsirairay avy. Misy ny fotoanany sekoly mamonjey an'izany. Larobia hariva amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 3 sasany adiny iray. Eto amin'ity toerany ity dia misy ny école biblique. Efa nanomboka 2 herinandro lasa zay mbola tsy tara ianao mianara, mbola tsy mandoha vola koa ao anatin'izany. Tsisy écolage. Ny zavatra mahafinaritra eto amin'ity asa fanompoty tsy haiko na tsikaritra tsy mba mangataka izany ty sekoly teo hoe mba mihaja be daholo tonga eto na manao costard na manao zavatra be, fa tsotsotra izay mampalezy daholo. Dia tonga eto daholo tsika izay mampalezy ianao, tsy manao voretra fotsiny. Alleluia. Fa mba manao izay mba mety mampalezy ianao, na manao short arany indraindray misy manao short, tsy maninona izany fa Jesosy mijery an'le fo. Alleluia. Dia misy an'izay école biblique zay larobia hariva. Lakamisy dia fotoana manokana adonoantsika ny sakafo fadianintsika lakamisy eny amin'ny Shalom Tanimena manomboka amin'ny 7 ora maraina. Dia ankoatran'izay ny zoma hariva misy ny fotoanantsika eny amin'ny Trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora. Ankoatran'izay afaka mijery an'ilay tambajotra tserasera ianao. Dia misy ny izay hoy ny afatra farany hoe zoma. Le zoma zany tsy any Trampokon'olona indray fa ao amin'ny Super U. Lazao zay zoma zao ihany. Dia eny amin'ny Super U ny fotoanantsika satria misy fandaminana tsy maintsy atao manoloana an'izay zavatra izay. Dia aza adino raha resahako teo tambajotra tserasera HVKL mission events arahanao mivantanao rehefa tena sendra tsy afaka ianao dia manaraka mivantana ao anatin'izany. Raha mety ianao dao tsika hitsangana rehefa tonga eto ny fanatitra dia entintsika eo anaty an'Andriamanitra zany anjio rety anoloana ny tananao dia atao hisaotra ny tompontsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Makasitraka anao zay Andriamanitra satria sarobidy loatra ny teninao ary nomenao anay izany teny izany mba ho tonga fiainana, mba ho tonga tena hiova tanteraka ny momba anay rehetra makany aminao Andriamanitra. Dia tsarovy ny tsirairay avy androany. Afaka nanatanteraka an'izao fanatitra izao zay sy zay rehetra nomena ianao Andriamanitra dia avy aminao ihany. Misaotra Tompo, tsarovy ny tsirairay avy. Tsarovy ny tsirairay avy satria matoa tonga eto izy mety misy zatra antenainy fa ny tena marina mahatoky anao zay tsirairay avy. Fa vitanao ny fiainanay ary mbola mahatoky koa zay. Fa ny toe-po sy toe-panahinay afaka niova amin'ilay akasitrahanao arak'ilay nambaranao hoe nahita olona araka ny fonao anao. Dia misaotra ray ny ahafahanay mantanteraka an'izany tsarovy ny tsirairay avy amin'ny indra fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ataontsika hitehaka ho voninahitry ny Tompo raisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Oia.
nareo ve tsy mahita fa eninao hoe mihoatry ny bosesika zany ny zavatra ratsy misy eto ambonin'ny tany. Faty olona ery, olona very atsy, misy trano mirehitra tampoka atsy. Tonga dia ohatran'ny ray nefa zany zavatra rehetrarehetra zany a tandindo ny zavatra zay ho avy efa manomboka iaina ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany. Azonareo ve le zavatra tiany Jesosy ho tenenina? Tandona antsika eritreretra hoe raha miveriny Jesosy dia ohatra misy an'ilay varim-bariana sendra tena hoe tsy connecté tsara amin'ireny tavela dia ao an-trano fotsiny ohatra engany mba tsy hitrangy zany hoe anao rery zany ny tavela eo dia nrehetrarehetra lasa dôly ohatra. Azonareo ve le zavatra tiako tenena hoe efa saitsaintsika zany amin'izay zavatra misy zao hoe tampotampoka misy olona miantso hoe tena pastera hoe to mambavaka maveriny zanako ohatra dia tena mba azonareo zay dia efa kopeny apetihako. Tonga dia tsy mahasakafo satria misaina hoe eo amin'ny latabatra ohatranay menakavo kely dia ataontsika hoe misy zanako roa na telo tsy hita ohatra. Dia ohatr'izany mihitsy ny andraisako ny fahorian'ilay olona hoentiko mambavaka tsy hoe vain-drahalahy tsy marary akory fa tena eninao mihitsy ny hoe mafy zany. Azonareo ve ny zavatra tiako tenenina mafy tena tsy le vadiko tsy te hiaina ntsony normal sombony aina fa zao ndao reto tsy mahazo vazy zavatra tenenin'Andriamanitra efa tena akaiky hita masoa le fanoharana mba hanomanana toe-po hijoroana sy androsoana bebe kokoa. Atsangany hoe ny tanan'izay tena hoe vonona tena hiteny amin'i Jesosy hoe za Jesosy tena hiambina fatoano. Halleluja, halleluja. Tua no mafia au batiu valalana nifinuni zay nanaku batiu fedandrauna mandrakizay tuanu mafiau batiu valalana nifinuni zay ananaku batiu você bajaura manjakiza nama fini fizabana miacha miku niana zasisana você bajauna mandrakiza. Fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'i Jesosy. Za Jesosy, za sy ny ankonako dia nompo anao mandrakizay. Za sy ny mpiara-manompo amiko izay rehetra nataonao eo akaikiko sy eo anila akaiky ny foko izay rehetra mpiara-dalana amiko dia anompo anao mandrakizay. Zay menakavy izay tonga eto sy ny ankonanay rehetra dia naraka anao mandrakizay. Ho mpanompo ny sitraponao mandrakizay. Azony zay Andriamanitra ho amin'izany lalana izany mandram-piverinao. Fa zay Jesosy dia miandrandra an'izay andro zay. Ary zay andro zay no anisanay ny androna isan'andro amin'ny fotoana izay iaonanay aminao eny amin'ny rahaoan'ny lanitra.
Satria ny fanatrehanao hatrany amboaka izay fonombola tsy tao akiboneny nefa teo amin'ny fiainanay. Mandraka androany dia omena voninahitra ny fanatrehanao zany. Satria zany no antony fiainanay mandra-pahatonga anay eo aminao. Halleluja. Fandray andro zay Jesosy, zay andro avy zay. Zay andro zay no andrandrainay tsirairay avy. Ary manateny zay fa ho avy zay fotoana zay. Dia niona anay aminao eny amin'ny ramanlanitra. Ary zay rehetra nomana ny fonay mifananany ao anatinay rehetra. Satria zay Jesosy ny fandresen-dahatra ao am-ponay. Halleluja. Zay andro izay, zay no andrasako iverina ny mpamojiko. Ataovy amin'ny fotsika. Ho hitako izy anatrikay, ny sandriny no asampiny ay, ary hoe tsy am'izay toerana hatramizay dia sobiny any no fantatra hatramin'izay Jesosy. Sobiny any no fantatro, fampidizay amparany ay, ny zava-miafy ny fanay, omina eo aniranya ny fanantenako tsy ho levona Jesosy quine tsy amitaka indrefakay kinyandro izay ambotenay avy Jesosy maranata ny fanantenako tsy ho levona Jesosy quine tsy amitaka indrefakay kinyandro izay ambotenay avy Jesosy maranata. Tsy maintsy mifaly ny ampakarina mialohan'ny fotoana ionana aminy teny zao tsika mila manana vokatry ny fanata hoe fifaliana isanandro. Halleluja. Ety afali ny ampakarina rehefintsao ny mpampakatra tontolo tsy fahitety zay jereny maso vaovao ery lasa toko ny zavatra taloha ka ny fone nanandriamanitra no itsolovoay ny toerako ifakahita miavako ao zay maty taloha fa vovonjiko iara itoetra ilay tomposo ny fanantenako tsy ho levona Jesosy quine tsy amitaka indrefakay kinyandro izay ambotenay avy Jesosy maranata ny fanantenako tsy ho levona
Avofany amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa ny fanantenako anao dia mandrakizay. Ianao ny fiainana, ianao ny rehetra ho anay, ianao niaraka aminay, ianao niaraka ho anisa tokantrano izay tonga eto iambina hitahiry. Ianao Andriamanitra no afa-panadinana izay maka fanadinana na tamin'ny BBC lasa teo na amin'ny baka izay ho avy. Ianao Andriamanitra ny anome tolotsaina sy fahendrena ny zanaky ny mpiara manompo rehetra. Ianao Andriamanitra no hiditra tsehatra hitahiry anay tsisy ho very na ray azy. Fa tena ho voatahiry, tsy ho rembony ratsy fanahy, tsy azo ny fahavalo atao ninninina satria ny mariky ny rahanao dia ho amin'ny fiainanay sy ny ankonanay mandrakizay. Ianao ny tahiry anay mandrapatonga ny fotoana hiverenanao, hifankahitanay aminao. Ianao ny tahiry ny fahasalamanay, ny hery sy ny tanjakay. Ianao ny ampijoro anay. Ianao ihany koa Andriamanitra mbola natateraka ny momba ny fiainanay, raha mbola eto an-tany izay mandrapatonga anay eo akaikinao. Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Tsotranao anao amin'ny anaran'i Jesosy amandehana. Fa tsy ho raraka izany ianao. Tsisy akasika ny momba anao rehetra, ny antsipiriam-piainanao dia ho tehirizin'Andriamanitra amin'ny fahatsarany. Arovany avokoa ny ainao, ny fanahinao indrindrindrindra, ny tenanao sy ny fanananao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Izy le manokatra lalana tao amin'ny ranomasina mena, anokatra an'izay varavarana mikatona rehetra, nefa ilanao ny fidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny anaran'i Jesosy. Le nampandeha tany maina ao anaty rano fa tsy tany mando, niditra tsehatra, anafoana andreo hery ny faharatsiana rehetra, tia ny fahavalo, anakaninanao tsy ho tonga any amin'ny anjara voatendrinao. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra ny fiadanana, ilay iray ny mandrakizay, Jesosy avy any Nazareta ao anarany. Izy no efa nisolo toerananao teo amin'izay fampahoriana, fangiry firiana rehetra izay tokony hantra taminao. Noho izany mandehana fa salamy aloha fa tsy marary. Mandehana fa esorin'Andriamanitra ny roho sy ny fanaintenana rehetra koa. Mandehana fa izay rehetra ilanao ny tanany dia asehony eo amin'ny fiainanao, fa ny tanako tsy fa mahavonjy anao, ary ny sofiko sy landalovana fa maheno ny vavakao. Ary le mpamaly vavaka hiditra tsehatra, amaly ny etaeta-po sy ny fanirianao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka midra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakera avy any Nazareta. Amen. Ndao ity tanana mafy an'Andriamanitra. Asio ity tanana mafy an Jesosy. Haleluya. Dia mangataka sy maniry ifampitodika kely olona roa sy telo ifampitsodrano. Mety tsy fantatro ianao zay teny. Fa voandroany any nahitanao. Fa tsy maninona hoe fa hitsodrano anao Tianay ianao hoe ifampitantana sika ho any an-danitra. Ary zay hivavaka ho anao dia zao tadidio hoe mety tsy hitanao Andriamanitra fa miasa izy. Asa dino ny afatra androany hoe manana toe-po, matahotra n'Andriamanitra, manaja n'Andriamanitra. Fa ny fisino hoe eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra no ny fisinao. Ifampivavaka tsika hoe fa tsy maintsy mandresy eo amin'ny fiainantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mifampivavà, olona efatra amin'izay mifampivavà, atao ohatr'izao isaky ny efatra fampandray tanana kely. Fampandray tanana kely dia mifampivavà. Dia mifampivavaka tsika. Dia tonono eo amin'ilay namanao eo akaiky izay fitahiam-pahasoavana rehetra tianao mba ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Araka ny eo am-ponao dia raikitra sady tonga dia mifampivavaka tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka ho an-tanina mifandray rehetra Andriamanitra. Mariky ny fiombona sy firaisapo, amin'ny mampifankatia, amin'ny mampiray-tapo, amin'ny mampirahalahy sy mpianadanay eo amin'ny fanjakanao. Mba hoe inonao ny vavaky ny tsirairay avy. Mino Andriamanitra fa vidy zao fivoriana izao. Izay vavaka rehetra hoentin'ny tsirairay avy eo anatrehanao amin'ny firaritsohan'ny sakaiza sy namany eo akaikiny. Dia hoe inonao zany, irao ny antselinao Andriamanitra. Hitondra an'izany vavaka izany ho anitra kasitrahany eo anatrehany seza fiandriananao. Mba ho tomombana sy ho voavaly ny vavaka rehetra araka
ny tenina hoe mifampivavahady ho sitrany ianareo. Ninona karazam-panasitrana ilainy tsirairay avy ny eo amin'ny fiainam-panahiny na eo amin'ny ainy Andriamanitra na sentiment na fihetsem-po na fifandraisana. Ninona olon'Andriamanitra na amin'ny tenany na amin'ny aretina na amin'ny zavatra izay tena ilany fanasitranana dia aoko voakasika ao anatin'izay tsodrano ifanaovany tsirairay avy zany. Mba ho fotoana spesial androany ifandraisany tsirairay avy amin'ny fahamarinanao ka iseho ny voninahitrao ho an'ny isam-batan'olona satria ianao ny teny sy ny laza fa raha mivavaka amiko ianareo dia miaino anareo sotra Jesosy fa zao firaisam-po zao sy firaisam-tsaina zao dia akasitranao indrindra ary anomezana voninahitra anao mandrakizay. Raha izany amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy velona masina manan-kera avy any Nazareta ho voninahitry ny ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Ndao ity tanana mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Veloma tompoko.